Ny ten'Andriamanitra ravana izay fampaherezantsika dia ny MATIO 12:20 ny MATIO 12:20 izay novaky ny mpanompon'Andriamanitra teo ka ny 9:20 hatramin'ny 9:20. Ny MATIO 12:20 ny 9:20 hatramin'ny 9:20. Ampahany perikopa nalaina tamin'ny tantara ny amin'ny nanasitranan'i Jesoa an'ilay lehilahy anankiray izay maty tanana tamin'ny andro sabata no nanasitranan'i Jesoa azy, izay tsy azo atao zany tamin'ny lalàna jiosy. Zany andro sabata zany tsy lahady akory fa sabotsy. Zay sabotsy ny atao hoe sabata fa tsy alahady. Ny alahady dia andro voalohany amin'ny herinandro. Dia tsy azo atao tamin'ny jiosy zany ny manao raharaha rehefa sabata, dia hity raha teo zany teo amin'ny jiosy. Fa i Jesoa ty dia mafy loha mihitsy. Mafy loha mihitsy ty Jesoa ty. Ka amin'ny andro sabata mihitsy izy no nanasitrana an'ity lehilahy anankiray ity. Noho izany tezitra taminy ny mpitondra fivavahana jiosy, tezitra tamin'ny fariseo, dia lasa nanenjika azy mihitsy reto fariseo reto ary ny fofony ainy sy ny kendry ny hahafaty azy. Voalaza ao amin'ny 9:20 izany ry havana. Fa Jesosy moa niala teo, lasa nandeha izy. Io ry havana tsy hahafalifaly ny olona akory no atao, fa izay aniran'Andriamanitra anao. Tsy ahoana hoe? Tsy izy hahafalifaly ny olona akory no atao, fa izay aniran'Andriamanitra anao tanterahana. Eto amin'ity soratra masina ity ary dia misy afatra roa lehibe azontsika iainana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny voalohany dia izao: ny tena mpanompon'Andriamanitra dia ampahereziny Fanahy Masina. Ny tena mpanompon'Andriamanitra dia ampahereziny Fanahy Masina. Fa azontsika raisina ihany koa hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra dia hitoeran'ny fanan'Andriamanitra. Raha mijery sieravana amin'ny baibolitsika ny ampelantanana dia misy soratra ire amin'ny ambanin'ny 9:20 hoe Isaia 2:2 hatramin'ny 4. Zany hoe ny Isaia 2:2 sy 4 no nampiasain'ny tompo rehefa niresaka ny amin'ity MATIO 2:7 hatramin'ny 1:20 ity izy. Tovy zany reo. Fa ny tena votoatiny hafatra dia izao hoe ny fanan'Andriamanitra dia ataony ao amin'ny mpanompony. Anisan'ny famantarana ny mpanompon'Andriamanitra io zany hoe tena ao aminy ao ny fanan'Andriamanitra. Raha mamaky sika ry havana, ary amin'ny tantara faharoa 5:20 ny 9:1 sy ny 2 dia voalaza tsara hoe ary ny fanan'Andriamanitra tonga tamin'ny Azaria zanaky Odeda. Ny sany fanan'Andriamanitra zany miasa ao amin'ny mpanompony ny Fanahy Masina. Fa io Fanahy Masina io izay miasa ao amin'ny mpanompony ihany koa dia hitantsika any amin'ny Joela. Rara isika any amin'ny Joela. Ny Joela 4:7 zao ny voalaza ao amin'ny 9:1 hatrany amin'ny 9:2. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo. Ny lahy antotrareo any nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny olona rehetra raha ny tian'Andriamanitra dia ny olombelona rehetra no andatsahany ny fanahiny. Fa raha mamaky sika ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 dia no tanterahan'Andriamanitra tokoa izany fandatsahan'ny fanahiny izany. Ka indro ny Fanahy Masina nilatsaka tamin'ireo mpianatra izay nivory tao amin'ny toerana anankiray. Nilatsaka ny Fanahy Masina
dia samy latsahan'ny fanahy masina toly fa tsy jiosy ihany ireo ny latsahan'ny fanahy masina ireo fa nisy mediana nisy tamin'ireo ary afrikana tsika ne mba niasahan'ny fanahy masina koa e izany hoe ny olona rehetra mihitsy no nandray ny fanahan'Andriamanitra dia ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 moa tena miteny mihitsy fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Ianao tonga ty antranon'Andriamanitra amin'ity anio ity tsy mialeto ianao raha tsy mandray ninona ny fanahan'Andriamanitra. Zay ny izy mandray ny fanahan'Andriamanitra ary zava-dehibe zany ravana dia io fanahan'Andriamanitra io no mampahery. Io fanahan'Andriamanitra io raha miteny hoe fa hahazo hery ianareo dia dynamisy moa no teny Grika milaza an'izany. Le dynamisy dia milaza tanjaka sy hery sady milaza force no milaza puissance. Zay zany le izy fa tsy mitovy amin'ny olona mihinana misy an'le jus amin'le tavoahangy le kanety kely zay dia misy ohatra hoe dynamique dia rehefa misotro an'iny dia mieritreritra hoe tena dynamique azy zao fa ny olona iasan'ny fanahy masina avana dia dynamique tsy olona mikitezotezoko k malezolezo fa olona dynamique tsy midororororo zany le teny malagasy le miroro ma tsy matory ka olona matoritory zany ny olona tsehan'ny fanahy masina zany dia olona dynamique rehefa mihiry izy dia dynamique rehefa mietsika izy dia dynamique. Zay le sahan'ny fanahy masina fa tsy mitovy ny olona iasan'ny fanahy masina sy ny olona mifoka na mitsindrona na mihinana zava-mahadomelona satria misy mieritreritra hoe rehefa mihinana zava-mahadomelona izy dia matanjaka fa diso be zany le mihinana zava-mahadomelona miridiridy zay ny tena maraka tsy mitovy ny matanjaka sy miridiridy tsy mitovy zany. Le miridiridy zany mety mivandravandra ohatr'izao izy mandraparay ny andro zany mihiratra ohatr'izao no masina dia tsy gaga sika raha mahita hoe nandeha tany ananina tany ony dia nipoka ny fony dia maty tany amin'ireny hôtely tany ka ianao nyridiridika fa tsy naninona fa tsy natanjaka sady tsy nahazo hery. Fa ny fanahy masina rehefa miasa ao anatisika dia manome anao hery. Misy olona ry avana miana zava-mahadomelona tsy na satria nataon'ny olona tamin'ny jus le poudre na méthamphétamine dia hatrany tambo-mena ny miazakazaka trany tambo-mena ny mahitsy zany miazakazaka aty an-dranomena amin'ny ambasady ny Amerikanina aty voatratra dia ozy ianao matanjaka izy zany tsy ery avana zay le miridiridy zay ka tsy mitovy miridiridy sy ny matanjaka fa ny fanahy masina dia tsy mitaizanao iridiridy fa hitaizanao atanjaka dia men'Andriamanitra hery ianao fa hazo hery ianao dia mahavita mandeha mahavita manao ny asany tompo amin'ny ankapobeny. Dia zany ny ravana ny herina nanan'i Jesosy Kristy ka nandreseny hatramin'ny fahafatesana. Zany ane ny herina nanan'i Jesosy Kristy ka nanana ny hery ny vavaka tany Getsemane. Zany ravana ny mazava-dehibe ny fanahan'Andriamanitra. Ry kristianina malala hianatra momba ny fanahy masina tsika amin'ity volany ity indrindra amin'ny herinandro ny fanahy masina. Hianatra momba ny fanahy masina sika. Ny fanahy masina izay mitondra hery ho anao ahafahanao miatrika ny fiainanao isanandro ahafahanao miatrika ny fiainanao andavanandro. Ny fanahy masina izay manolotsaina anao dia manome anao herin-tsaina, manome anao fahakinga-tsaina, manome anao tsela-tsaina ao anatin'ny dolo zany rehetrarehetra zany. Irariana sy antenaina ry avana dia tena ho fen'ny fanahy masina ianao ka andeha hitory ny filazantsara an' Jesosy Kristy. Fa ny faharoa ry avana azontsika raisina eto amin'ity soratra masina ity dia lazainy tsara hoe apetraka ao amin'ny fanahigo eo amin'ny 9:20 ihany ary hitory ny rariny amin'ny jentilisa izy. Ny rariny resahana eto ry avana dia tsy le rariny ohatran'ny fitenitsika malagasy hoe
fisaka ny rariny. Mahatonga ny malagasy iteny hoe fisaka ny rariny dia efa izy tsy hanao ny rariny zay. Efa anao kolikoly izy. Tsy fisaka zany io, sady tsy carré io no tsy rond. Azonareo ve zany resahako zany? Fa ny dikan'ilay rariny, ny dikan'ny rariny dia ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no atao hoe rariny. Avy amin'ny hoe rary matsy rehefa pitipititra ohatr'izao reny. Dia manaraka ny fitsipika, manaraka ny etika, ny sitrapon'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra. Zay zany lisy. Dia ahoana ary zany ty hoe hitory ny filazantsara, hitory ny rariny amin'ny jaintilisy, ny olombelona rehetra no aniranantsika mba hitory ny filazantsara. Ary ny alalana ny olona riavana amin'ity fizarana faharoa ty, ny alalana ny olona hoe ity olona ty dia isan'ny fiangonana iasan'ny Fanahy Masina. Ny fiangonana iasan'ny Fanahy Masina dia fiangonana missionnaire. Fiangonana manina hoe ny iasan'ny Fanahy Masina? Fiangonana missionnaire. Zany ny alalana hoe ty io fiangonana ity. Efa ianarantsika tamin'ny hery moa ny atao hoe fiangonana tsy le trano fa le inona? Le olona no atao hoe fiangonana. Hoe mba tsara tarehy zany fiangonana reo zany, tsy ny trano fiangonana ny tsara tarehy fa isika mihitsy. Tsara zany fiangonana reo zany, dia iza ny tsara? Isika. Ny fiangonana Fjkm mariavana dia mitaiza ny olona mba tsy ho betsy andraofana fotsiny fa mitaiza ny olona ho qualité. Zay anana ny kalitao. Ny tangorongorona fotsiny tsisy lana azy dia ny lalimanga. Ka ny fiangonana riavana tsy lalimanga akory. Fa ny fiangonana dia tian'Andriamanitra ho qualité isika. Riavana malalo amin'ny tompo. Enao manatrika ny fanimpopavana amin'ny tiany io ity. Rehefa miasa ao anatinao ny Fanahy Masina dia tadidio fa fiangonana de qualité enao. Fiangonana inona hoe? Ary zay mampiavaka ny Fjkm, qualité enao. Fa tsy maninona koa ny sady qualité no inona? No quantité. Misy mahay an'izany zao vao mieritreritra hoe anao mémoire dia soratany ilay mémoire ny méthode dia méthode. Ry pasteraty zao mahalany tsy enjerany zany mihitsy. Fa ny fiangonana dia sady qualité no quantité. Dia ahoana ary zany qualité ny fiangonana zany? Rehefa miasa ao amin'ny fiangonana ny Fanahy Masina dia irany izy hitory filazantsara. Ary zay ny asan'ny apôstôly toko voalohany, ny 9:9, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny Fanahy Masina aminareo dia ho vavolombeloko eto Jerosalema any Samaria hatrany amin'ny farany tany. Zany hoe mandeha mitory ny filazantsara. Ny apôstôly rehefa nilatsahan'ny Fanahy Masina dia ny helipatrana ka nitory ny filazantsara. Ary zany ry havana mahatonga ny hiraka anirahanantsika, hiraka lehibe anirahanantsika ao amin'ny MATIO 7:20, andiny 7:20. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ary mampianatra azy zay rehetra nandidiko anareo. Ny tompo no maniraka atsika rehefa mandray ny Fanahy Masina isika. Fa ao amin'ny filazantsara ka ny marika 2:20 koa, ny marika 2:20 ka manomboka amin'ny 5:20 hatrany amin'ny 7:20 dia maniraka atsika ihany koa rehefa nandray ny Fanahy Masina mba hitory ny filazantsara. Tonga efa kitsika zany ary hoy izy taminy, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny olona rehetra zany ny tian'Andriamanitra handray ny filazantsara ary tian'Andriamanitra handray ny Fanahy Masina. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloy. Ary zao famantarana zao no anaraka izay mino, amoaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Reo zavatra ny tany saina rehetrarehetra reo dia asa fanafana avokoa ireo. Reo zavatra rehetrarehetra ny tany saina ireo dia asa misiona avokoa ireo
mba handraisan'ny olona ny filazantsara ny Jesosy Kristy, mba handraisan'ny olona ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Ravana malala ao amin'ny tompo. Tsy azo raisina rabaky teny amin'izao io soratra masina io. Ie, ka rehefa tonga any an-trano ianao, koa na dia mihino sotro zava-mahafaty ary dia aninona izy? Tsy ampany dia mihinana sidra 2 litra angenao ahitanao azy, maty soma tsara ianao. Zay le izy. Fa tsy raisina rabaky teny ohatr'izany fotsiny io. Za zao teny aminareo fa nisy fotoana tendry orga tany Antsirabe tao amin'ny Philadelphie, misy orga be amonde ngeza be io moa ao. Dia mitendry orga, dia ohatra ny orga tendreny mpitendry etsy ambony eo misy an'le volume pédale io, misy voalavo mipetraka tao anatin'le vata be n'le orga, pritsaka amin'izay le voalavo, niditra tany anaty patalohako izy. Tonga taty tsy azo tafy taty. Tonga tany ambony tany. Na hirana mihitsy. Ianao mba mandeha ny hira? Ahitsaka moramora ohatr'izao. Satria za tsy dia matahotra voalavo. So na mieritreritra hoe andray mena rano izy. Ataon'ny mpiandry matahotra biby lava ahoana moa? Ny andray mena rano. Tsy mora ny miteny an'iny, le teny pahefana tenen'ny mpiandry rehefa andray mena rano izy. Ohatra pasteur Tiana zao matahotra kadradraka. Za tena za ny laky moustikera dia kadradraka. Tsy moka mihitsy fa nitahotra kadradraka. Dia tsy nampanina le voalavo fa raha kadradraka iny tafatsangana teo. Ary zany ry havana. Le soratra masina tenenina eto ny tiany ambara. Tsy ohatran'izany akory. Fa ny tiany soratra masina ambara eto dia zao hoe rehefa mandray ny fanahy masina ianao dia omen'Andriamanitra hery sy fahefana ka afaka manao famantarana, afaka manao fahagagana. Fa tsy le famantarana sy fahagagana akory ny zava-dehibe, fa ianao mandray ny filazantsara, ianao manaiky iasan'ny fanahy masina. Zay anie tiany soratra masina ambara. Ravana malala ao amin'ny tompo. Tena irahan'Andriamanitra isika. Ny fiangonana, ny olona iasan'ny fanahin'Andriamanitra dia mandeha manao asa missionary izy. Mandeha mitory filazantsara izy. Fa ny manahirana indraindray ny fiangonana, izy miandry itoriana fotsiny. Miandry itoriana izy dia itoriana izy, tsy mandeha. Tsangano ny tanana izay efa mbananao tafika masina hoe, izay efa mbananao mba ho hitako fotsiny. Mba tsangano hoe ataovy ambony hoe. Hitanareo zao tsika menakavy zany vitsy fotsy manao tafika masina, fa maninonareo tsy mandeha manao tafika masina. Andao hianatra fanaovana tafika masina, tsotra neza ny tafika masina zany. Ny minambary ary mbola sarotra. Satria minambary mbola mampiakatra sotro ohatr'izao. Fa mora ny toro filazantsara teneno amin'ilay olona fotsiny hoe Jesosy Kristy lay nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana te hamonjy ianao. Ahoana tsara hoe Jesosy Kristy lay nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, maninona? Te hamonjy ianao. Dia resao zany vao mivoaka etsinareo. Dia resao amin'ireo mpivarotra be dia be tsy tonga aty am-piangonana ireo. Ohatrina tsaramaso, tsaramaso. Ina loaka an'ireo tsaramaso enakisoa. Ohatrina, fa merim-bola. Dia miala, alohany tenenao an'izay aloha. Dia teneno izy ao Jesosy Kristy. Sao Jesosy Kristy tsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana te hamonjy anao izy. Zany ataovy amin'izay ny tsaramaso. Zany ane ilay andrasana amintsika. Ndana mitoro ny filazantsara. Rehefa tonga ny ampiasana anao amin'ny latsinainy, ndana mitoro ny filazantsara. Rakarana ny patronao, patron, mba iona aminao kely ahoana izay? Zao ianao io tena tian'Andriamanitra. Zany ve? Tena tian'Andriamanitra ianao. Tanandray aloha mandehandeha andray, verenindray rehefa patron tena tian'Andriamanitra ianao. I Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, tianao. Te hamonjy ianao izy. Ndana mitoro ny filazantsara fa zakanosa. Zay ny olona iasan'ny fanahy masina. Averikotra mandeha. Tsy milatsaka amin'ny trano, tsy milatsaka amin'ny zavatra ny fanahy masina, fa milatsaka amin'ny olona. Milatsaka amin'inona fanahy masina? Amin'ny olona.
ary milatsaka amin'ny atao hoe fiangonana efa ny anarantsika teto ny atao fiangonana tsy trano fa olona ny atao hoe fiangonana noho izany ry fiangonana malala tsy diso anjara amin'ny fanahy masina ianao dia mandana mitory ny filazantsara raha fitiniko ry havana izay afatra tamin'ity anio ity izay dia ny romanina toko voalohany 17 hatramin'ny 19 no entiko mampahery ianao ny fiangonana iasan'ny fanahy masina dia manao zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara tsy mahandry andro tsy mahandry alina tsy afaka mipetrapetra-poana fa lasa izy mandeha mitory ny filazantsara satria iasan'ny fanahin'Andriamanitra jereo angeny voalaza amin'ny romanina toko voalohany Paoly apôstôly eto no miteny ary zany nahatery azy manomboka amin'ny 17 hatramin'ny 19 anana ny Grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa ko raha izao dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa fa tsy menatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa dia samy sitraka ny fanahy masin'Andriamanitra isika ry havana fenon'Andriamanitra n'ilay hery ianao dia mandehana amin'izao herinao izao fa mombanao Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany